tonga soa eto amin'ny canapé jaune le fandaharana anankiray afahanao manaraka zavatra maro be ho amin'ny androany efa ilailay kelyntsika tsy nahita couple mafatifaty kely couple ahitantsika fara moa zany dia ibaraiza mitsamy dia androany dia resaka indray antsika couple mafatifaty be izay anisan'ny mampandihy antsika mivarotra akanjo ensemble tsara be ho antsika dia tsy izany fa ny couple JMSH zay famadika moana ny S sy ny M dia tsy izany fa imbinsa sy Joanne bonjour. Bonjour. Ity message no misy. Saroa zany alohany antaniko hoe betabe mety hoe mbola tsy malala mety hoe mbola betabe ihany koa ny verivery fa iza koa zany dia tsy izany fa Mbintsa izay fantatritsika amin'ny hoe DJ Mbintsa izy le mpanafana lanonana amin'le tena mafotapotaka any amin'ny fetsika any mety gaga nareo hoe efa izy otrao io izy io dia ato koa zany vadiny Joanne izy lay ao amin'ny Graceful by JMSH mivarotra ensemble mamy kely atsika ao izy dia izy mivady zany miaraka amintsika eto androany tonga soa tao canapé jaune. Dia misaotra ny canapé jaune moa zany nandray anay izay mivady kely eto ary tsika tafatafa eto iny moa zany fa dia tafatafa mahafinaritra mety betabe ohatrana mety hoe lina dia alala hoe ina marina zany ke tena tantarana le hoe JMSH satria zay zavatra rehetrarehetra ataonareo misy an'io marika kely io daholo Graceful by JMSH, Mbintsa JMSH, Joanne JMSH ina zany tena tantaran'io lettre reo. Valiko sa valindre? Valiko. PDB moa zany manontany hoe inona marina le JMSH satria ohatrany hoe lasa blaise le izy lasa ohatrany hoe blaise amin'ny zavatra rehetra ataonay dia tsy inona moa zany mazava be le izy hoe couple anay le izy hoe blaise ny couple anay le izy en fait en gros le izy fitambaran'ny anaranay zany hoe fitambaran'ny prénom anay prénom voalohany sy ny faharoa zany hoe le J moa zany hoe Joanne aloha mazava dia le S Steve satria Steve ny anarako Steve fitsona anahy tamin'ny mbola kely dia le M Mbintsa dia le H Harmananjara zay hoe anara Joanne deuxième prénom deuxième voalohany dia en fait nahatonga n'izy io hoe nitoetra tamin'ilay zavatra nataony rehetrarehetra satria netomboka tamin'ny anahy moa zany satria ny anahy nanomboka voalohany za en tant que artiste zany en tant que DJ hoe Mbintsa JMSH satria za moa zany décidé hoe efatra amin'izay mihitsy hoe ty zipy ty rangany alaiko vady dia du coup vu que hoe fa tsy décidé an'izay dia izy koa moa teo nanomboka amin'ny voalohany indrindra hoe satria 2016 zay niaraka betsaka moa zany efa nafantatra an'izay efa mbola kely be zay dia efa niaraka tamin'izany moa zany mbola zazakely fa hoe tsy hoe zazakely be koa moa zany fa hoe petit copain petite copine zany tanarana dia mbola tsy tena hoe zavatra hoe anina be fa ohatrany hoe mpisipasipa kely fa na izany zany ary ohatrany hoe nandeha teny fotoana dia sady efa miditra kely amin'ilay tantara ihany moa zany nandeha kely ny fotoana dia ohatrany hoe niara lehibe teny dia lasa naharitra be le izy dia du coup zay no tena nadécidé ana hoe bon aleo rangaha fa vu que hoe efa izy ny teo hatramin'ny voalohany 2016 nanomboka nanao DJ dia hoe ndao rangaha fa ataoko JMSH ny blaise ko dia hoe Mbintsa JMSH dia nanomboka teo amin'izay nanangana Graceful Joanne dia hoe atao hoe Graceful by JMSH le izy dia ny pseudo anay rehetrarehetra lasa hoe JMSH daholo dia du coup ohatrany hoe mba original kely koa zany le izy dia ndao rangaha to déposé ohatr'izay mihitsy hoe Graceful by JMSH Joanne JMSH Mbintsa JMSH dia na zanakay hoe Steven JMSH pseudoany zay zany ohatrany atao hoe lasa zay zany anaranareo mety hoe betabe ihany koa lina hoe iza zany tena anaranareo mivady satria lasa zay JMSH zay foana ny aralalonanareo ny azo aloha zany Steve ny tena anarany
fa za zany tena hatramin'izay tena tsy navanjana na mihitsy ny antso anazy azany Steve zany fa tena hoe mbintsy ny nahalalako azy a dia hatramin'izao dia mbintsy foana fa tena zao tsika miteny zao indray angamba zao vao nanonona an'izany Steve zany rehefa miady Steve fa avaiza zany ilay anarana hoe mbintsy ay Steve Ambintsony tena na Steve Ambintsony dia le Ambintsony na foezina lasa mbintsy fotsiny any na Joanna mihitsy ka ary mananjara Joanna ny anarany eny raha be solofo ary mananjara Joanna dia iza fiantsoana anazy ankoatran'izay Joanna ihany Joanna raha fotsy zoka zo foana fiantsoko anazy na hoe eny izay moa zany matetika za moa zany miantso anazy hoe bebe foana izay zany fiantsonay trano na ohatr'izany hafahafa be hoe eny certes hoe fa parent zay ohatrany hafahafa be zay dona data eny en soi le mbintsako ohatra mba misonina zany fa hafahafa be DJ Ambintso zany ohatra ny hafahafa be ohatra ny lava loatra dia le DJ Steve koa ohatra ny hoe efa banal be dia en fait le izy to dia hoe mbintsy GMSH dia tsy ny tsisy manana zany zao zay zavatra tsy be dia be koa ny mbintsa be dia be koa manana anarana hoe mbintsa misy mpanjakamaka izay zao hoe DJ Mbintsa koa izy fa ny nasy tsisy toy amin'ny zany ie dia izay aloha zany resaka hoe anarana mila fantarina foana ny anaran'olona alohany hiresaka zavatra momba anazy fa tsy hoe akory resahana aloha zay hoe fantarina ny anarany fa ohatrohatran'izay zany ny tontolon'ny anarany sao dia gagakonareo efa inona zany dia fa izay nazavainy izay mino fa miaraka nazy tsika hoe anaran'izy anankiroa izay natambatra izay dia hiverina hiditra kely anatin'ny relation anareo tsika ny teny mombintsy atao hoe efa tamin'ny 2016 efa tamin'ny 2016 nareo classe de fille mateo zany nareo niona zany dia ahoana zany fomba nionanareo any am-pianarana aleo fa aliny indray fa tsy vitako eto mihitsy aloha ilay tonton Constantine bebe hoe mahita loatra zany fa tena taminay aloha ilay izy tena hoe en tant que hoe izay araka le teny mbintsy teo hoe mpinamana petite copine na petit copain ngambany ve classe de fille mateo zany nareo tamin'izany menatra be zany miteny ilay izy amin'izao fa tamin'izany ary tsika mba tsy mahay ninona fa dia hoe misipa fotsiny fa gasy hoe zao ary zao vao tsy manina tsony miteny alay satria efa grande personne dia efa tsy maintsy hoe efa tamin'izao zay niaraka efa tamin'ny anina zany zay niaraka efa tamin'iza 5e zany tamin'ny za classe de 4e dia Joanna classe de 5e dia ohatrany hoe niaraka teny na ny raha ny airany tena grand tazara be tena ohatrany hoe mampimehibily izy rehefa tena tenenina fa tena hoe tsy haiko izay ngama le atao hoe sitrapon'Andriamanitra ve izay ngama le ohatrany hoe destin ngamany fa tena hoe niresaka kely fotsiny izy olona mbola tsy tena tsy dia hoe fantatro loatra nefa izay efa mpiara-mianatra efa ela be dia tiako tenenina zany hoe i Joanna zany efa nianatra tao amin'ny Sky efa ela be fa za vao ohatrany hoe izy maternelle niditra tao za 9e niditra tato niditra tao amin'ny Sky dia tonga dia ohatrany hoe nanomboka le classe de 5e zay zany le hoe fa manomboka mijerijery sipa kely dia zay dia ohatrany hoe tamin'izany moa ny Facebook tamin'izany tena nalaza be dia tena hoe ohatrany hoe tsy haiko izay nahazo anahy ohatrany hoe nijerijery ton fil de discussion instantanéako tao dia nahita anazy dia hoe reo ngapa resaky ty sipa kely satria tsy tamin'izany koa moa izay mpianatra esika dia acceptena ny demande dia hoe dia aloha ngamba ampiresaky ty sip ty ohatrany efa hitako ty vehivavy ty tao amin'ny esika fa tsy mifankafantatra mihitsy izay zany azy pare izy ho nefa nafantatra anazy zany fa za mbola tsy nafantatra anazy dia iza zany no crush voalohany taminareo zany rehefa atao tsara ny dinga ohatrany tsisy ny crush ve sa eo ny crush tsoronomasina izany efa crush za tsy tena hoe crush fa zany nahita voaloha ve tsy nahita azy voalohany dia avoko moa izy nanatona dia atao zany hoe samy crush
Ay zay le izy zay kesa efa samy mifankahita tena ataoko hoe raha am'izao vanim-potoanantsika izao a vitsy kely zany olo hoe mahavita mitana relation efa ataoko efa ho firy taona zany nareo Iewa elaela ihany zany tena efa ela mihitsy fa tsy elaela 9 ans hiditra 10 zany zao tena tena wawa be tena hoe ny olona zao tena hoe miaraka ataoko hoe miaraka 5e de misaraka 3e farafaratsiny fa tena hoe nareo tena hoe indro nareo andro zany a vita mariage a mianana zaza masiso kely a tena hoe wawa be de ina zany tena hoe zavatra tena hoe base atao anatin'izay rehetra rehetra zay nentinareo mikolokolona le relation satria tena tsy moro zary mitana relation efa firy taona zany ny sasany ara vao ray volana telo volana na de papay ianao cœur brisé ina zany tena hoe nentinareo mikolokolona an'izay fitiavana tao anatin'ny taona bobaka zay ihany ataoko hoe betsaka satria tena tanora zany a mbola tanora nareo a nefa navita ny kolokolo an'izay raha za aloha zany de hitako hoe fifampiresahana aloha voalohany indrindra de fifampitokisana satria tena marina hoe tena efa ela aloha le izy tena efa ela be de be ny zavatra ao anatin'le izy za koa tsy hoe olona be expérience be fa raha hoe ny ainanay manokana aloha zany tena efa be de be ihany zay de hitako hoe zay ny tena basen'le izy zany hoe mila mahay miresaka de mifampatoky ie ina ny hevitra ela zay ka eny efa en gros le izy ny tena marina koa vu que hoe efa betsaka moa zany mahafantatra an'izany hoe zaka manokana soarina zao ny voaloham-pitiavako zany satria tsy nanana en fait tsy nanana relation mihitsy alohanazy de le izy koa ohatrany hoe découverte be ho anahy koa le izy nefa ohatrany hoe sady lina am'le expérience koa zay ny tena le izy koa ne ohatrany hoe expérience koa le izy ohatrany hoe fanandramana le izy a hoe ka normal le izy manandrany ianao zany hoe ohatrany ahoana zany manao sipy zany satria mbola kely tam'izany de ohatrany hoe falifaly koa ianao manana sipy de exploitenao le izy dans le sens hoe exploitenao lany le izy hoe positive le tiako tenenina hoe kolokoloanao zany le fitiavana de ohatrany hoe plus iny kolokoloanao de plus ianao mahazo expérience am'le izy de plus akanao tsiriny le izy indray amin'ny lafiny rehetrarehetra moa zany tam'izany aloha sarotra be hoe andeha hidety za mbola tsisy an'izany tam'izany mbola bediny ray aman-dreny tam'izany récréation na rehefa mody de zay satria surtout zay zany mpianatresika fa tsy miraiky lasy ohatry zany de amin'ny récréation ihany miona de isaky ny amin'ny atoandro de rehefa mirava avy mianatra miara-mody sy ohatry zany de amin'iny zany manarary ohatry fa tsisy hoe andro sabotsy de hoe andeha amin'ny dada sy neny hoe to de mihina mifatany amin'izany iny en soi koa nefa ny parent anay koa tsy de tena hoe le tena farak'izay entitra reny fa tokoa de nametraka koa satria en fait le clé an'le izy koa zay sisy zany samy ohatrany tokoa de niresaka tamin'ny parent anay na mbola kely ara de ohatrany hoe fifanjifinjavatra koa le izy hoe hitan'ny parent koa zay tratra satria mbola tam'izany ny éducation ny parent hoe savaina ny téléphone isaky ny ariva de tsy voafafa ny message de tratra eo fa hitako hoe ny apporter soa be de be ho anay le izy satria na teo ary zay hoe nanao sipa tena voatandrina tsara ny zavatra rehetra de ny parent koa moa tonga de nametraka hoe zao avy ny azo atao zao avy ny tsy azo atao de pour le moment nareo aloha tsy mbola mahazo manao ohatran'izao fa ny fotoana no mitondra anazy de ohatrany hoe tena isaorana be de be koa moa zany ray aman-dreny hoe tsy mba hoe ny varalila zany zay mivady na ohatry zany fa niarany tezaina teny de niarany tezaina teny de isaky ny misy fotoana afaka ionana ihany vao miona fa tsy manita-kevitra na ohatry zany eny mety hoe nisy anina kely fa de zay zao zay zany zao anisan'ny tantara anankiray tena hoe afaka akatsika lesona be satria matetika ny ankizy am'izao efa samy manana ny lohany na zazakely ataoko hoe zany na loha aza nanao sipa voatandrina ianao mila bien éduqué ianao mila mafy ny fatanao ianao mafy ny tenanao mafy anao mihitsy zany ianao hoe rehefa hoe hiditra zany mila mba matotra ianao fa tsy hoe andeha ianao de mitsiraka ry fa tena mila manana an'izay fa ny clé an'le izy koa zavady manapakaina fa ny tena clé an'le izy koa aloha zany tena za tena mitsotra hoe ataontsika hoe raha hiteny chiffre de 75% les relations respect antsika avaty amintsika lehilahy zany
satria hitako hoe matetika ny vehivavy eny misy vehivavy kosa aloha mampimeva lainga tena misy vehivavy tena mampime ary tena bombokilaty fa en soi namiko manokana zany hitako hoe le respect atsika avy aty amin'ny lehilahy koa mila tena hoe banjinina be herin'le relation satria matetika moa zany lehilahy foana no ohatrany hoe tsy de tena mahay mikolikoly an'le fitiavana fa varindrina na koa hoe mivara lila de matetika reo vao iny zany tsy voakady tsara de lasa déstabiliser an'le relation fa ny vehivavy kosa nefa eo anatrehan'izay zavatra izay koa mila tena compréhension be avy aty amin'le lehilahy de zay mifameny le izy en vrai zany ataontsika hoe 50-50 zany mifameny le izy hoe respect zany tena bazan'le izy de zay tsy mangala pinana tsotra be le izy en fait tsotra be izy gaga be le olona hoe misy fotoana zao ohatrany hoe le mandeha makany atourné makany ivelany reny izy ohatran'izany de miaraka amin'ny organisateur miaraka amin'ny namana artiste sy ny sisa de mandeha ny resaka sotr' zany de gaga be foana zareo sady tsy mety minana ary zareo hoe Joanna zany no premier amboliko sotran'izany de hoe izy lasa vadiko etc de hoe tsy nisy ninona mihitsy tao anelanelan'izay de gaga be zareo hoe fa ahoana le ty mahatonga hoe fa inona moa tokony agaganareo am'zany tena zay hoe satria io nge le izy io le bazan'le izy hoe fa maninona lasa tsy maintsy forcer foana hoe rehefa lehilahy lasa généraliser hoe ny lahy zany tsy maintsy ohatr' zao ny vehivavy tsy maintsy ohatr' zao nefa tsy voatery ohatr'izay le izy de zay zany aloha ny tantaram-pitiavana fa resaka kely tsika ny anaty resaka entrepreneuriat resaka fifanohanana satria araka nefa fantatrin'olona rehetrarehetra hoe ny anankiray DJ ny anankiray kosany misehatra ny anatin'izay resaka création mivarotra vente en ligne manao ahoana ny figerenareo an'izay resaka anankiroa zay satria samy manana ny lalany de manao ahoana ny figerenan'izay afaka mifameno ihany aloha zay satria ohatr'izany zao ohatra zao rehefa manao show mbintsana ohatr'izany de efa zay ihany manao ny akanjo de hitako hoe afaka mifameno tsara mihitsy le izy satria izy zany mpabekanjoko zay no tena marina sady ianao koa moa mpanao akanjo de mbola hitady zavatra compliqué be fa hoe ny eo aloha ny profitena hoe vadinao manao confection de reny hitanareo amin'ny sary na maza manao tournée internationale any ivelany sy sisa reny de ny akanjoko rehetrarehetra anaovako show any de ao amin'ny graceful daholo fa iny en fait misy filiale anankiroa moa zany le izy rehefa misy hoe namsehina MG zay ohatrany hoe iny branche en graceful any le izy fa spécial pour homme de arao atrano moa zany pejinay de zay zany tonga de spécialité homme fotsiny mihitsy de reny ensemble chemise ensemble short t-shirt ohatr'izao anaovako reto zao t-shirt namboarina atao amin'ny amsehina de jogging en graceful tena tsara be tena tsy laitran'ny hoe any ivelany fa tena vita eto Madagasikara nefa jerena tsara sady vita mpitiavana fatao madama kosa vety ararotina le izy de ohatr'izay indray diso manararoatra mabanko ve to de alainy ao fotsiny le izy de fototra vo ohatray de zay so fa tena hita mihitsy hoe misy complicité be ontona anareo nanao ahoana indray tamin'ny hoe resaka hoe hevitra rehefa hoe mihevitry ny anankiray ve de ny hevitry ny anankiray sa hoe nareo anankiroa hoe mampiady hevitra de zay hevitra mafy indrindra ny alaina manao ahoana indray zay resaka fandraisanareo décision zay de mamiadiady hoe le hevitra de mikomba en fait le izy ny hevitra tsy mitovy ne tsy maintsy misy foana zao fa jerena hoe comparena zany le izy na mifaneho hevitra koa hoe tiany ideako tiany ideandry de combinena le izy zay na tonga ny nanao an'le hoe namsehina sy graceful de le graceful zany plutôt centré coco tamina vehivavy de le namsehina centré coco tamina lehilahy satria effectivement zay mihitsy ndraindray hoe
hoe misy ohatrany hoe misy zavatra zao identité tiany kokoa. eritreretiny hoe atao amin'ny graceful nefa le izy araka le izy zay hoe vehivavy sarotra be satria mety hoe tsy voatery ohatrana daholo satria zako zao za manokana afaka misadapte amin'izay style ametsako satria za zao ohatra dans la journée afaka manao ohatran'izay zao de nefa mety tsy voatery hitovy amin'izay zany tian'ny olona de saranay le izy mifarana fa iny branche roa samihafa le izy fa entreprise correct anankiray zany. De nareo ve taminy hoe vao nanomboka hoe andao hiaraka ilancer ny hevitra ny tena nalaina ny anisa zany ny tena natao tamin'ny resaka hoe démarrage tamin'ny voalohany aloha tena niana rery tamin'ny voalohany tena tsisy afa-tsy graceful rery de tamin'izany période de confinement de izy nanomboka nirona bebe kokoa tany amin'ny mozika de zahako hoe nde mba hanao zavatra koa tena zay aloha nengan'le voaloha hoe nde mba hanao zavatra de zay fotsiny fa après taty arina moa zany zay le hoe efa hivady sotran'izany amin'izay fa ndroso koa projet hoe tsika izy ndre vehivady de za manohana anazy zany amin'ny rehetrarehetra eo amin'le graceful de izy koa manohana anahy amin'ny rehetrarehetra ohatr'izay ihany de mifamenimeny eo le izy tsy mety ie zay aloha zany ny amin'ny akabeana ny tafatafa ny rahantsika tamin'izy mivady de tia mpamaranana ny ty fandarana kely ty mbola misy jeu kely rehefa aveo mbola tsy tapitra fa so de misy afatra tianareo apita ho an'ireo tanora mitovy aminareo mitovy amintsika moa zany tanora te hisehatra tsy hoe te hisehatra moa zany efa ao anatin'izay hoe fanomanana fanambadiana fanomanana projet ihany koa ina ny mety hoe tipisa-kely atolotrareo an'zareo ny conseil anay aloha zany zay hoe nahasoanay hoe fifampiresana araka le nteneny zo teo de fifampitokisana de fifanohanana reo anankitelo reo zany no tena hoe important hoe karaha hoe te hiaraka hivoatra zany de mila manao an'izay hoe ny communication baseny de ny confiance sy ny respect ny anao moa zany tsisy nina hoe miova amin'izay teny ambinitsy zay zany fa ohatrany hoe hatramin'izay ohatrany hoe fa zay zany targetranay hoe mifampiresaka mifanohana mifanaja de mifankaty araka le niteneniko teo za aloha tsy de mahay miresaka tsy de mahay miresaka fa zay araka le teny ambinitsy hoe misy anankiray tsy maintsy manindry fo satria le izy koa zany ao anatin'ny mamiko misy mangidy za koa tsy miteny hoe mangidy koa fiainanay fa zay misy ambony misy ambany de mifampiresaka de zay fotsiny mino fa misy raisitsika tsara zay rehetra satria tsy fofony zany hoe 2016 zany zao tsika efa 2025 fa ny adiny kely entina mbavaka koa ny fiainana eny zay moa zany olona mpivavaka kristianina be de iny tena important be hitondrana mbavaka an'le relation ary ina ny mety projet atsika atsoatsy ina ny mety événement ahitana ny bintsa atsoatsy effectivement sady manaratra kely ihany misy malafesta sound system zay ho avy amin'ny samedi 29 novembre 2025 mamay be 20 io ahitanareo ny tena koa en tant que headliner misy ihany koa Chronix Yoja Jonas Sandrox Frank J malafesta moa zany efa betsaka mahalala anazy fa raha tiditra lalina bebe kokoa ianao amin'ny découverte an'le 20 de mitiron page Facebook Malafesta na ny compte Instagram Malafesta de tongava maro mbola misy ny tapakila fa efa mandrivirivy izy eo aza tino zany manjifa tapakila atao madame mandray ary tiako tsindrina kely fa miverina manao lancement za zao graceful sy namseina tsy adino koa petite lune zay mbola vao misonitra izy amin'izao petite lune indray moa zany marika ho an'ny zazakely de manasa antsika rehetrarehetra naraka tsy tapaka ny pejy de manomana zavatra be dia be tsara be dia be ho anareo zay de zay zao de misy jeu kely noman'ny ekipa ho anareo mivady ty jeu ty moa zany jeu de connaissance mitovy amin'ny defa teo ihany hoe manao ahoana fifankafantaranareo anankiroa de ndaoazy talohan'ny nalbohan'ity horonan-tsary ty moa zany de efa nasaiko nameny taratasy izy anankiroa taratasy mamala le fanontaniana ho apetraka amin'izay koa tsy very be hoe marina ve za sa diso manjary zareo rery mayalisy hoe marina sa diso de tonga de ameko izany anomboka aminareo roa
Iza no voalohany? Foany. Ity atombo koa le. Ity ary. Telo tombo. Pelo menos ciseaux. Allez, pas faire papier ciseaux. Voilà. Allez. C'est quoi ma chanson préférée? Faux indices. Marina. Marina liato. Taiza ny premier date atsika. Gastro pizza Analakely. Ohatrany salasala kely Ny misy karazany ga? tena zany. Inona ny kabaka tiako indrindra? Boulette. Hoe Sura. Marina. sura ve la? Eny za tsy niteny hoe tsy tiako a. Fa eny e. Pare tiako indrindra hoe. Okalo. Steak. Eny e. Diso. Inona ny paozina loka tiako indrindra? Inona ohatrany tsy tadidiko. Eny e, tsy hoe tsy tadidiko fa kandriany dia sisy be problème dia antanindriana foana hoe tsara ve zao sa Dia ratsy. inona raha le izy? Jean dia tsy haiko. Jean so. Fa tsy maintsy Gina so. Tsy maintsy jean sy eo foana satria za vehivavy. Fa inona ny definition-n'le lokako? Casual. Marina. Dia inona ny loko tiako indrindra? Beige. Misy anankitelo izy ato a. Anankitelo? Beige dia rouge dia sa tsy rouge? Oh my god. Nanikoviana ke Mainty kosa rouge. Sa mainty? Indray sisa. Inona le? Kizay ihany Ka inona zavatra hitan'ny lahy beige dia mainty dia blanc ve? Voilà. Eny e. Dia zao raha dokafo kely indray ny tena ny lahy. Inona ny zavatra fatan'ny lahy hoe tiako amin'ny lahy? Ny lokako. Ouais. Eny e, tsy tena izay loatra aloha e. Misy ananky ameko sopapa kely misy ananky telo izy ato. Tsy niala vaky loha e. Inona re zany e? Tsy haiko le ty e. Tsika ohatrany tsy mifampiteny an'izany fa to dia mifankatia fotsiny. Marina tarehako ve? Eny e, kailako ny matony alako. Dia mety amiko tarehan'ny lahy e. Fa Ny voloko. zavatra hafa e. Ka tsy haiko. meko sopapa kely ihany le izy tsy très vatana le ato fa Tsy fizika. tsy fizika le izy. Ay ve ny attention ve? Adingo nanoratra an'izay fa Ao anatiny izay. Tena tsy haiko le ty e. Ny ambition an'ny lahy. Ay. Dia ny fatokisa-tena an'ny lahy. Efa olo zay. Fa efa zay e, zay. Ok, Presque efa voalaza. Eny na moa zany tonga dia hoe nataoko teo hoe ndry e. Ie, ny question voavalim-bintsa moa zany a, misy anankiray tsy voavaliny a. De le loka tiany hohanina indrindra. Nefa le izy hohaniny zany zavatra hohanina ve dia tsy hay. Ka zay nge mihinana loka be. Inona? Eny amin'ny akama. Oay re ty marina kay zany. Eny e, ka ina nge. Eny ary ametsika mibitsa indray ara ny questionnaire a. Ma chanson préférée c'est quoi? Faux indire sa. Sa tena fanarihana zay io sa hoe niara-ty alera fotsiny nareo. Anteny En efa fait, ouverture anay io. So fa iny alohan'izay niaraka dia efa samy tian'io. Hitanareo rehefa le pisipiny manko dia tsy maintsy misy Misy le hira. marika iny foana zany tenenay zany. Masisy be. Eny ary toyany. taiza ny premier date tsika? Efa tondro toko. Izy tao Castro Analakely tamin'ny 11 avril 2016. Okalo.
sûr. Sady plus 1 daholo izy de moins 1 2017 fetsika sy lavoa. Betitsika mbola miafina am'zany. Inona ny kabaka tiako indrindra? Ravitoto. Inona ny pôzy na lokoka tiako indrindra? Street. marina Bekeo, eny e. marina fa précise be izy ato hoe inona le izy Ensemble chemise sy pataloha na jogging sy t-shirt na jean sy t-shirt na short sy t-shirt. Zay ho marina. marina Eny efa voatonona andry daholo le izy zany. Inona ny loko tiako indrindra? Beige de taloha rouge. Eny e, beige marina. Hodikorako amindry inona? Nioriko de misy raisy izy de masque. marina Hoe tena namarina daholo izy kay? ie ay za diso kely anazy ny premier date lasa plus 1 daholo le date sy le année lasa moins 10 avril 2017 soratra eny are zay ara lalao kely le raha tsika tamin'izy mivady de misy manantena fa arao mipejin'izy ireo arao mipejiny zareo fa misoratra eo ambany eo ny page zareo de arao ny page zareo satria tena be da be ny zavatra afaka hitanareo averiko foana zay de manome fotoananareo amin'io honan-tsary manaraka indray merci beaucoup les couple du MSH naneky ny vahiny teto amin'ny kana page jaune de misaotra anareo ihany koa nanaraka hatramin'ny farany de azadino fa misy ala événement ihany koa zay hitanareo an'ny DJ Mbinsa Malafest sur Instagram Facebook nareo afaka mijery an'izay compte zay de andana mividy be efa manifinify hono ao de zay ary fa manome fotoananareo amin'ny manaraka indray ciao.